nisian'ny mpanoatra sa tsy isy atreto fivoriana tontolo andro iray taorin'ny fanendrenan'ny prime ministre. Ankoatra izay tsy mbola nisy nanao fanambalana ofisialy ny vondrona iraisam-pirenena samihafa ankoatra ny masivo frantsay miasa eto amintsika tamin'ny fanendrenan'ny Cool Roger au prime ministre. Araka ny antotanisa avy amin'ny banky iraisam-pirenena 20 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara no miaina ao anatin'ny fahantrana. Tanora 22 taona midina no 20 isanjato anatin'izany. Tsy mitsaha-mitombo ny fahasahiranana ara-pivelomana malagasy raha 20 isanjato tamin'ny taona 2010 dia miakatra 70 faingo 3 isanjato izany tao anatin'ny 5 taona. Vahin'ny Hilda Sinjo ao anatin'ny question d'actu Randimby ary manana feno iresaka mahakasika ny toninandro sy ny fitsaboana nentim-paharazana. Frozen sary miaina napiditra vola betsaka indrindra ho an'ny trano mpamokatra azy. Nivoaka ny taona 2014 ity orana tsara ity ary nampiditra $100 tapitrisa ho an'ny studio Disney. Zava-bita miavaka nahazoana ny diplôma ny Guinness 2014. Ny antsy prian'izay avy hatrany. Antananarivo, Enoy, Solepo, manolotra ho antsika lundi de Pâques hafa noho ny hafa ao amin'ny stade complexe Ampeflo ny alatsinainy 20 aprily 2024 manomboka amin'ny 10 maraina. Hafanainy Black Nadia, Big MG, Willy, Agat Skies, Meza, Odiay ary Ariane. Vidin-dirany $10,000. Sono, Soleco, partenaire média, Cool TV, partenaire, compagnie Visa, RTL. Mes cheveux, j'y tiens. Pas question de les laisser tomber. Innovation majeure de L'Oréal. Elsev Arginine Résiste X3. Un ingrédient révolutionnaire, l'arginine, protéine essentielle à la pousse du cheveu. Triple action. 1. Nutrition du bulbe. 2. Renfort à la racine. 3. Restructuration de la fibre. Les cheveux poussent plus fort, plus résistants. Je les sens invincibles. Nouvelle Elsev Arginine Résiste X3 de L'Oréal Paris. Les cheveux fragiles, pas pour moi. Nous le valons bien. Arabaina ny nahita désordre raha tamin'ny alatsinainy teo. Fa raha mbola maheno izao andro mara izao ianao ka mahita ity afatra ity, dia mety ianao la iova fiainana tanteraka amin'ny alatsinainy izao. Satria mety ianao ny hibatany plus de demi-milliard 630 millions FMG amin'ny alatsinainy 14 aprily ho avy izao. Aza dino ara fa hatramin'ny 2 ora sasany ihany no ahafahanao amin'ny vidiny tapakila. Takio RCC fat ty mandato ariary misy ihany koa ny R20 777 mamiratra ny tontolo. On veut sortir, on veut sortir, on veut sortir. C'est là, regardez. Ils sont primables, pas des livres. Ouah. C'est quoi ce bruit? C'est Bob. Ils ont mangé Bob. N'avez rien entendu? Non. Salto Snack, c'est délicieux, c'est fun, c'est 400 arrière, alors grandis à volonté. Ho antsika eto Antananarivo sy ny manodidina indray zao ny BM Production sy Soleil Pro manolotra ho antsika lundi de Pâques miavaka indrindra face à face finale 2014 Barzaka contre Tsiliva ao amin'ny club nautique Ivato mandritra ny tontolo andro izay hotson'ny mpanakanto malaza maro Willy, Minas, Rigo, Nodas. Face à face finale Barzaka contre Tsiliva ivoa amin'ny 20 ora maraina vavahady. Partenaire média Cool TV.
Pour vos achats d'appareils électroménagers et électroniques, choisissez le magasin Saint-Georges Vista Tsarlalin. La gamme complète pour équiper vos maisons. Des produits de grande marque, la qualité à des prix défiant toute concurrence. Magasin Saint-Georges Vista Tsarlalin, représentant des marques Vista et Saint-Georges. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no iarahana aminao ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Araka izany manasanao mpanajana hanaraka ity fampahalalam-baovao ity hatramin'ny farany. Maresaka politika no anomboantsika izany fampahalalam-baovao izany. Iray andro taorian'ny nanendren'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izay Prime Ministre dia mbola tsy nanehoana feo hatramin'izao ireo maso ivoho sy solotenan'ny vondrona iraisam-pirenena monina eto Madagasikara. Ny maso ivoho frantsay hatreto no nampahafantatra tao amin'ny compte Twitter ny fanohanan'ny Frantsa iny fanendrena Prime Ministre iny. Araka izany ny filoham-pirenena raha teo nandritra ny kabary izay nataony nandritra ny fanendrena izay Prime Ministre izay dia nanipika mazava fa tena raharaha antokatranon'ny malagasy ity resaka ity ho an'ny fananganan'ny gouvernemanta vaovao. Inona fa anomboka amin'ny fiandohan'ny herinandro iny zany dia tsy maintsy ho fantatra sy ainona feo izy ireo maso ivoho ireo makasika iny fanendrena Prime Ministre iny. Dia arahantsika ny fanampanazavana. Voatendry ny Prime Ministre ny Repoblika faha-efatra. Araka izany manomboka maneho hevitra avokoa ireo mpanao politika tsy tantaratra ny fanoherana mivantana iny fanendrena iny. Ny fanohizana ny fifampiresahana amin'ny fananganana ny gouvernemanta vaovao no itovizan'ireo hevitra izay naneho hevitra androany. Dia rahantsika izay fanadihadiana izay iarahana amin'ny Iandry Rarson. Tokony hatsaratra amin'izay ny resabe ny alohan'ny fanendrena iny. Nilaza vonina iarasan'ny Prime Ministre Cool Rosé Dr Jean-Louis Robinson filohan'ny antokoavana mangataka nampiarana ny tena demokrasia eto amin'ny firenena kosa izy ho takalon'izany. Inona moa ny olana ny tsy idirana anaty gouvernemanta raha ilainy fa raha tsy ilainy ary dia tsy maintsy mitana an'ilay hevitra hampandrosoana an'izay zavatra. Aminay izany dia ny filazana marina amin'ny vahoaka ary ny fampandrosoana ny demokrasia. Ohatra ny ady amin'ny kolokolo zao dia demokrasia. Vahoaka rehetra mila an'izany. Raha tsy vitanao ny ady amin'ny kolokolo tsy handroso ilay firenena. Manoa tanteraka amin'ny fanendrena ny Cool Rosé eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre ny solombavam-bahoaka mitambatra ao amin'ny UDI, Union des députés indépendants. Ny asa fampandrosoana ny firenena, indrindra fa ny fametrahana amin'ny finjaram-pifanantena izy sy amin'ny fampandrosoana amin'ny rindra-paritra no tokony lofosana manomboka eto. Fa ny ankevitry ny solombavam-bahoaka voavidy tany Sambava, Behavana Ravelo Arivonjy mpikambana ao amin'ny UDI. Izay solombavam-bahoaka tsy miankina ao amin'ny antenimiram-pirenena dia manohana hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina ary eto moa za manao antsoavo amin'ny hery politika rehetrarehetra mba hiara-iasa ary hikatsaka mandrakariva ny fampandrosoan'ny Madagasikara satria efa vitantsika zao ny dingana lehibe voatendry ny Prime Ministre tokony hiara-iasa amina antsika rehetrarehetra sy ny fampandrosoana isam-paritra. Mikeo ensemble randrina amin'izao fotoan'izao araka ny solombavam-bahoaka vitsivitsy ao amin'ny Mapara. Mbola tsy misy noho izany ny fanehoan-kevitra ofisialy avy amin'ity vondrona politika ity. Saingy nanambara kosa ny solombavam-bahoaka avy amin'ny Mapara Tinouka Roberto izay any hita teo tandrenivohitra fa tsy tsarotiny izy ireo rehefa voahaja ny votoatin'ny dalàna. Tsarotiny anay fa ny ankoatran'izay mety ho forme zany fa le fond mihitsy zany ny tena tianay ho ajay. Ireo olom-pirenena sendra mpanao gazetiny Cool TV kosa
dia milaza fa fanafenanana amin'ny filohan'ny repoblika amin'ny fanendrena prime ministre miandrasa mivaingana miatraiky amin'ny vantana aminy kosa nefa izy ireo. Raha ny eritreritro indray aloha dia iny ny fantatry ny filoham-pirenena zany dia alao izy andray ny andraikiny. Dia hita eo zany ny fomba fiasany sy fomba fijeriny tombontsoan'ny firenena. Dia miandry fotsiny tsika vahoaka e. Ny fanendrena amin'ny prime ministre aloha ela ihany ny andrasana zay volana maromaro zay ny andro ny olona. Dia iny zany ny finidin'ny filoham-pirenena ka ozy ny malagasy zay hoe fa volombelony mpiasa mibainga. Dia alao izy amadibadika mibainga tsara aloha dia hita eo indray tsika aveo mahita azy. Décision avy amin'ny filoham-pirenena ihany izy zany mahita ny olona afaka hiara-iasa aminazy. Na iza prime ministre ajoro eo dia raha fa mba mijery amin'ny vahoaka majinika izy dia fa zay ny tsara. Fomba fanao mahazatra amin'ny mpanao politika teto ohatr'izay ny maneho fahavononana hiara-iasa amin'izay tonga amin'ny fitondrana. Ilain'ny tany repoblika tao Madagasikara nefa ny fisian'ny mpanohitra ho aro fenitra amin'ny mety ho fanarao-tam-pahefana atao amin'ny mpitondra. Ny lalam-pandrenana amin'ity repoblika faefatra ity dia manome toerana lehibe ny fanoherana tsy sy ny fidinana an-dalam-be lava izao. Sakosa efa tsy misy mpanohitra intsony eto Madagasikara. Vaovao mahakasika ny antoko politika no anoisantsika izao fampahalalam-baovao izao. Io atoandro io no nankalaza ny faheritaona ny tsangana ny antoko avana izay tarihan'ny Dr Jean-Louis Robinson tetsy amin'ny foibe-toeran'ny antoko Ambomiandra. Nandritra izay fotoana izay no nanambarany ity filohana antoko avana ity fa fijerena ny asa vita ny heritaona manaraka no fomba no entina nanamariana izany. Nahitana solitena avy amin'ny faritra maherin'ny folo no tonga nanatrika io fotoana io. Mbola izany eo amin'izay pejin'ny politika izay hatrany isika dia saika manolotra fitokisana amin'ny fanapa-kevitra ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin'ny fanendrena ny anaran'ny prime ministre vaovao ny antoko sy vondrona antoko politika misy eto Madagasikara na dia mbola betsaka ny tsy nanao fanambarana ofisialy. Androany naneho ny fankasitrahany ny avy eo anivon'ny KMSD na ny candidat solombavambahoaka miara-dia androany. Nanambara izy ireo fa isan'ireo vondrona nanolotra ny Andriamatoakolo Roger teo amin'ny toerana io izy ireo. Araka ny fanazavany nentin'ny filohany Rakotomalala Maminantenaina vonona ny KSMD iofana amin'ny tanana sy ifamin'ny tanana amin'ny Kolo Roger. Izay no makasika ny pejin'ny politika. Ito dia antsika kosa ny pejin'ny hafa kosa indray. Araka izany ara vaovao makasika ny banky iraisam-pirenena. Tatitry ny banky iraisam-pirenena no hotaterina aminao anatin'ity fampahalalam-baovao ity. Ny tanora no tena voakasika indrindra amin'ny resaka fantrana eto Madagasikara. 12 tapitrisa ny malagasy ao anatin'ny fantrana tamin'ny taona 2024 ka fampiroboroboana ny fampianarana no anarenana izany raha ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena. Dia raha antsika ny fampahalalam-baovao. Araka ny antotanisa avy amin'ny banky iraisam-pirenena, 730 eto Madagasikara no miaina ao anatin'ny fahantrana. Tanora 520 taona midina no 20% ao anatin'izany. Tsy mitsaha-mitombo ny fahasahiranana ara-pivelomana malagasy raha 720% tamin'ny taona 2024 dia niakatra 570,3% izany tao anatin'ny 5 taona. Tsy vitsy ny olona mivelona ao anatin'ny vola latsaky ny 702 ariary na $2,20 isan'andro eto Madagasikara. Teti-bola izay heverina fa marodrefy ny tahan'ny fahantrana maneran-tany na ny seuil de pauvreté. Vola miditra amina isan'andro zao dia efa misy ny tsena 3,900 ny amidy aty moa zany dia kapoaka, tavoahangy, kiraro, izay no amidina ety. Isa zao vita. Vola miditra aminay atao isan'andro tsy apy anay folo menaka tsao. Satria indraindray 10, indraindray 15, indraindray 2 ary ny tena farany mahazo zay. Tsy ny fahabetsahan'ny sakafo na ny avitsiany ihany no tondro refy sakafo amaritana ny fahantrana fa ny kalitaon'ny sakafo ihany koa. Raha ny fanadihadian'ny banky iraisam-pirenena dia niova ny fomba fisakafoanan'ny olona raha ny hinana atody, ronono na ihany koa hena ny olona tany amin'ny taona 2024 dia niova ho hanin-kotrana sy legioma izany amin'izao fotoana izao. Voafetra ny vola lanin'ny olona iray mandritry ny iray andro ankehitriny. Vola lanitra ve? Tsy maintsy ferana. 25,000 dia efa tao izay avita sy atao fanampiana ny vady aman-janaka amin'ny fanampiana amin'ny fiainana.
satria tsy mahavita tena amin'izao fotoana zao no mifahatran'ilay malagasy. voakasiky ny fahantrana avokoa na ny antanàn-dehibe na ny any ambanivohitra. Ny fampianarana no isan'ny ampinga enti-miady amin'ny fahantrana. Tato anatin'ny 5 taona niroborobo ny fijoroany toeram-pampianarana samihafa, saingy ny ena kosa ny taha-pamonjena sekoly raha toa ka efa nahitana fiakarany ny fahaizana manoratra sy mamaky teny tany amin'ny taona 2010. Araky ny tatitry ny banky iraisam-pirenena ihany, tokony nienatra ny amin'ny 520 isanjato ny tahan'ny fahantrana eteto Madagasikara tamin'ny taona 2010 raha tsara ny fitantanana nanomboka ny taona 2010. Izay naraka amin'ny 70 isanjato amin'izany ka tsy nisy ny krizy nanomboka ny taona 2010. Nanteriny ity tatitra ity fa ny ampy 4.5 tapitrisany malagasy mahantra nandritra ny vanim-potoana io. Hoarahantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa indray nitoy n'ilay raharaha fandrotanana trano teny Nanisana. Miororo sy mitaintaina ireo mponina eny Nanisana ambany ankehitriny, indrindra fa ireo nanoro trano eo amin'ny kianjan'ny filalaovam-baolina teo aloha sy ny eo amin'ny parka vokatry ny fandrotanana trano teo amin'ny tanin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala omaly. Ny mponina eny an-toerana izay nanaiky ihany koa fa tsy tompon'ny tany misy ny tranon'izy ireo saingy nanipika fa tsy han'ny fanjakana ihany koa izany tany izany. Dia raha sika ny fanadihadiana iarahana amin'ny nakandrian-janaka. 420 ora taorian'ny fandrodanana ireo trano misy 520 teny amin'ny kafe Nanisana. Manomboka matahotra sy mandry andriranantsy ihany koa ireo mpifanolo-bodirindrina amin'izy ireo. Miahiahy so avy ihany koa ilay fotoana analan'izy ireo eo amin'ny tany na amin'ny renan'ny trano. Lasa zary fampinoana tena sisa ny fiheverana fa ny filateksa ihany ny tombo teny farany. Orinasa izay tsy tonga tena terana intsony tato ato vokatry ny fanoherana ataon'ireto farany tamin'ny volana septambra 2012. Dia mitaintaina izay satria ny anay aty zany tokony tsisy idira ministera intsony fa ny filateksa zany miady aminay amin'izao ny karana. Nametaka borne zareo tamin'ny heritaona dia nitoana fokon'olona dia nilamina aloha zany tamin'iny. Efa mataona zany zay voakorotana amin'ny borne io foana ka miahy ahy zay tompoko amin'izany. Itsy andaniny dia tonga miverina tsy kelikely teny an-toerana ireo traboana 220 nanangona ireo kojakojan-trano mbola azo ampiasaina toy ny fanitso sy ireo briky sisa tavela. Efa nisady ireo mpanararoatra tonga nanafika teny an-toerana saika hangalatra ireto kojakoja ireto saingy nidaroany fokon'olona avy hatrany. Nisy ihany koa ny ampahany tamin'ireo mponina no niraisin'ny komina an-tanana ary napetraka vonjomaika tao amin'ny trano lehibe iray tsy lavitra teo teny amin'ny 3A. Tuan'le fandravana trano omaly zany dia nandray andraikitra ny fokotany. Maly ihany dia efa nandray andraikitra satria tsy maintsy misy ny olona tsy manana trano zany ilay izy misy ny traboana dia mitady trano zay dia misy angarany 3A zany libre. Dia mba io niresahanay tamin'le gardien tao dia natoby eo aloha zany le olona rehetrarehetra aloha hatramin'izao dia tsisy fetra hoe roviana fa rehefa mahita lalakale moa le olona dia afaka miala ao anatin'le trano. Fampiarana ny didim-pitsarana no natao omaly teny Nanisana. Izany hoe fampiarana ny lalàna manoloana ny tambajakana izay nobodon'olona nandritry ny taona maromaro. Ao anatin'ny fametrahana ny tany-tandalàna sy ny fiverenana amin'ny ara-dalàna, misy ihany koa ankehitriny ny fampiantsoan'ny tanàna n'Antananarivo ireo mponina tompon'ny trano samihafa izay naorina hatrany amin'ny taona 1970 tamin'ny tany izay mbola ny fanolahana tamin'ny fanjakana. Asaina mitondra ny antota taratasy ireto farany manapirofo ny dingana fanarahan-dalàna efa nataon'ny tompon'ireo trano ireo. Fa hofaranana amin'ity taona ity ny fanomezana fanampiana ho an'ireo komina eto Madagasikara izay tsy mbola nahazo izany. 70 no nahazo famatsim-bola avy amin'ny FDL na ny Fonds de Développement Local omaly taorian'ny famaranana ny atrikasa mikasika ny teti-bola efa nibonana. 700 kosa sisa no ambony tsy mbola nahazo izany famatsim-bola izany. Maro-bola manodidina ny 7 tapitrisa ariary isaky ny komina no natolotra. Nisy ihany koa ny fananganana ny birao maharitra ho an'ny tambajotran'ireo komina ireo. Dia raha tsika ny fanadihadiana niarahana tamin'ny Sorakotondrena. Komina 70 tamin'ireo 20 tonga nandray anjara tamin'ity atrikasa ity no notoloran'ny FDL famatsim-bola. Miankina amin'ny tetikasa kasaina atao no hanomezana izay famatsim-bola izany. Tetikasa ifanarahan'ireo mponina amin'ny komina tsirairay avy no atolotra eo anivon'ny FDL sy ny OK. Io moa zany entina mba anatsara bebe koa mba hisy zany hoe
fitsinjaram-pahefana tena izy ary aveo koa fanjakana manakaiky eny fotony ary aveo koa mahatsara ny fifandraisany commune tsirairay aby. Raha efa niakatra 12 tapitrisa ariary isaky ny commune naverin'ny fanjakana ho 7 tapitrisa ariary takany teo aloha ihany aloha ny fanampiana amin'ny alalan'ny FDL. 420 ireo commune no tafiditra ao anatin'ny commune Tambajotra mampiatra ny teti-bola ifarimboinana na ny OCAI na opération communale d'appui intégré. Tafatsangana ny bromatra hiasa ao amin'ity Tambajotra ity. Tsy hoe zay tetika asa tiany be ny tanàna atao na ny filan-kevitra atao zany ny ataonay fa miainga avy amin'ny safidim-bahoaka avy any fotony. Dia nisy zao ny vola efa azonay teo aloha dia nanamboarana lycée satria lycée zany no lara-pahamehana voalohany tao anatin'ny commune lany vahoaka io manomboka hatrany amin'ny fokotany dia nentina teo amin'ny commune zany. Mitsinjara ho efa taona ny tampiasan'ny FDL. Commune Ronjato sy Rivo amin'ireo 500 sy rivo eto Madagasikara no efa nahazo ity famatsim-bola ity. Efa andalana kosa ny andreo commune 300 ambiny. Amin'ny commune Ronjato sy Rivo eo no efa nahazo tamin'ireo commune 500 sy rivo eto Madagasikara. Manao sy manao andreo commune mbola ny commune ambiny zany dia etretinay ho vitaina amin'ity taona ity raha sitrapon'Andriamanitra moa raha tonga soa matsara ny vola efa fandefasana an'ilay vola 7 tapitrisa ariary eny amin'ny izy. Natolotra teo anoloan'ireo ben'ny tanàna marobe tonga nanatrika ny atrikasa nasionaly momba ny mangarahara sy ny tamberim-bidy ara-tsosialy no karakarain'ny ministera amin'ny fanapahem-pahefana izy ireo. Ahitana mpikambana 5 ity vaovao ity. Tanjona amin'ny fampifanantonana ireo commune mba hisian'ny fiaraha-miasa akaiky. Tanjona amin'ny fanatanterahana izao atrikasa izao ny fametrahana ny commune tsara tantana izay andraisan'ny daholobe anjara. Isan'izany ny fampidira-ketra ifotony sy ny ady amin'ny kolikoly. Vaovao makasika ny fahasalamana kosa indray no an'izantsika ny fampahalalam-baovao. Maro ireo sekoly ambony miorina mampianatra ireo ankizy manana baka ho lasa paramède na ho infirmier eto amintsika eto Madagasikara zany ankehitriny. Tsy ampy ny isan'ny mpitsabo eto Madagasikara na eo aza ny ezaka ataon'ny fanjakana. Fanontaniana ao an-tsain'ny maro anefa amin'izao fotoana izao ny kalitao izay ananan'ny mpianatra izay mivoaka amin'ireny sekoly ireny. Dia rahantsika izay fanadadiana izay iarahana amin'ny Gaëtan Andretsilavo. Ny hôpitaly lehibe sy ireo CSB saika ahitana ireny stagiaire paramedy ireny avokoa. Mila laoaina manambanimbany izany no re amin'ireo mpanaraka marary amin'ireny toerana ireny. Misy ireo olon-tsotra no mahita fa manao andrakandrana na mianahana fotsiny ireo mpianatra ho mpitsabo mpanampy ireo matetika. Hoe stagiaire zany milalao fotsiny jerijery fotsiny fa tsy mba hoe mampiatra zay tsy mba hoe mijery zany izy hoe ty olona ty hoe tokony vonjenaingana sy ny tariny. Ozy ny teniny enda ozy ny teniny mizana any amin'ny salle d'attente jerena amin'ny vainina ozy nataony dia nandeha dia izanak'io kikisana ny lohany-dana ozy ny teniny ianao madama mividy razo arabika dia avy eo eno afa hividy eo amin'ny 3000 le ozy ny teniny nefa malakilaky ianao ozy ny teniny le zanako amin'io efa tsy dia mahatsiaro tena firy satria tena ohatrany efa napozana tena hoe fata mihitsy le zanako dia ozy nataony hoe ndana le ozy ny teniny jerena ny jerena ozy ny teniny vainina dia karohana lalandra ila tsy ho hita mihitsy le zanako nefa le zanako tsy rarahiny fa avela izy maka toerana eo ambony seza dia nizy la dokotera dia ozy le dokotera hoe vononareo nga ny zanak'olona fa nareo to makaina be fotsiny nefa le razoary efa io ozy nataony izy zany tena ohatrany nampiferana hoe le stagiaire zany tsy vaky mihitsy fa ohatrany jerijery fotsiny tsy maha lehibe no mijery anazy. Na eo azy izany fitarainana voalazan'ny mponina izany tsy maintsy hatrehan'ny dokotera efa manana traikefa ny fanaraha-maso ny asa ataon'ireny stagiaire ireny. Tsy azon'izy ireo atao ny manapa-kevitra samy rery. Mpanampy dokotera zany fa tsy dokotera. Donc miasa izy c'est sous la responsabilité d'un médecin. Donc en principe tsy maintsy misy dokotera ny superviser zavatra ataony. Azonao ka ianao manontany hoe tsy grave hoe ahoana izy tsy miasa tsy manana tsisy cabinet de paramédical ange pratiquement tsisy miasa ny structure misy médecin foana izy. Donc tsy maintsy surveiller ny médecin éventuellement formé va. Juste je dis c'est responsable médecin va tsy anazy sy raha ohatra izy ka miasa en dehors ny en direct des responsabilités peut-être c'est sous la responsabilité du médecin peut-être mais il ne devrait pas dépasser une compétence ny zavatra nampianarina azy. Ireo zay tena tsara naoty sy tena mahay mitafiditra mianatra eny amin'ny université n'Akatso ao amin'ny sampam-pampianarana médecine
izay tsy tafiditra eny manatona irony sekoly ambony tsy miankana amin'ny fanjakana irony. Tato anatin'ny 5 taona nitombo hatrany ny isan'izy ireny, ny amafy ny fifaninanana ary samy miezaka natratra ny fenitra takina ireny oniversite tsy miankina ireny. Ilaina nefa ny mandalina hatrany ny fahalalana ho an'ireo paramedy. Mila mahazo fanofanana avolenta izay miandraikitra amin'ny marary manokana na amin'ny fampatoriana na amin'ny famelomanaina na ho an'izay miasa any amin'ny bloc opératoire. Raha mijanona fotsiny manko tsika eo amin'ny système L1, L2, L3 dia mety misy tsy fahampiana amin'ny karazana fanofanana azo. Ankoatran'izany dia ilaina ihany koa manofana mpiasa izay anofana ireo mianatra ao amin'ny L1, L2, L3. Ka raha tsy manana fanofanana avolenta izy miainga avy eny amin'ny M1, M2 ary mety hitatra hatrany amin'ny formation doctorale dia tsy afaka hitatra manaraka amin'izay koa le lalam-piofanana zany izay izahana ivelatra bebe kokoa. Tsy mbola ampy na nisan'ny mpitsabo na nisan'ny mpitsabo-panampy raha mitaha amin'ny isan'ny mponina sy ny fiparitahan'ny komina manerana ny Madagasikara. Mitaky olombelona sy fahaiza-manao manokana maro anefa ny ampiodoinana araka tokony ho izy an'ireny hopitaly maromaro natsangana nandritra ny tetezamita ireny. Ny LMD izay fahiny matetika tato ato tsy ny oniversite mpanjakana enina irery ihany no miditra amin'ny orafitra io, fa na ireo sekoly tsy miankina ihany koa aza ankehitriny tahaka ity eny Manakambahiny ity. Manoloana ny fitokonana sy ny grevy samihafa izay nisy fiantraikany teo amin'ny marary tao anatin'ny taona vitsivitsy anefa, indrindra izay niseho tamin'ny hopitaly mpanjakana, maro ireo mihevitra fa tokony asiana rafitra anaraha-maso ny fanajan'ny mpiasa ny fahasalamana, ny fianianana nataon'izy ireo amin'ny fanajana ny aina. Lafombavao afatanteraka kosa indray. 3 alina sy 9 hetsy sy 420 tapitrisa no volabe miandry ny vahoaka malagasy ny alatsinainy fa 17 aprily ho avy izao. Eritaona mahery izay miverina indray ny tontona lehibe atolotry ny PMU ny mpanjifany. Ny fandaharam-potoana dia azo alaina maimaimpona eny amin'ny mpaninjara ary ny fangaraharahan'ny lalao dia toy ny police de jeu. Ho fampahafantarana ny vahoaka io fotoan-dehibe io dia nanao fitetezana ny tanàna tamin'ny alalan'ny moto ireo mpiasa tao amin'izany PMU izany. Dia raha tsika ny fanampanazavana. Tanjona amin'izy zany sady fampahafantarana aloha ny anankiray, izany hoe mampahafantatra izay hoe io le misy an'ilay tirelira be amin'ny latsinainy manarakarak'izay koa anentana fanentanana ihany koa mikasika an'io tirelira izay tsy indromandry am-bavahady, izany hoe indray mpandeha tsy miverina io ary ny anankiray koa dia ampahafantatra ny olona hoe amin'ny rora sasany no mikatona amin'ny toeram-pivarotana amin'ny latsinainy ka tandremy sotara tsisy ohatran'io tsony, tsisy tsony. Vao makasika ny kolotsaina kosa indray dia nahazo vahana tato anatin'ny 10 taona farany ny di antanan-dehibe sy ny nany atao hoe beatbox izany. Isan'ireo mahasarika ny tanora ankehitriny ankoatra ny fanaovana ny karaoke. Dia sy feokira ambava mampita-tsaina no sady mampidi-doza ihany koa. Battle sehatra iray fanohanan'ireo tanora ivoizana ny kolotsaina eny antanan-dehibe. Arahantsika ny fanadihadiana iarahana amin'ny Mirana Romanatsoa. Nampiray ny disy ny hitbox ireto tanora ireto, rivo vaovao avy amin'ny kolotsaina Amerikana aty atsimo ary nitsoka taty amin'ny Afrika no nivoiziny eto. Ny tanora nivon'ny fiarahamonina no mandray azy ary mampifanaraka amin'ny zava-misy iainana amin'ny andavanandro. Misongadina amin'izany ny seho ivelana, na ny fomba fiakanjo, na ny fomba fitafy, na ny volo. Akoatra ny disy ny feokirambava ary ny ady vavy famaliana. Aminao tsy ny ara-batana ray, dia konko hoe ny ara-tsaina zany manampy ny olona anankiray hijery zavatra lavitra kokoa tsy na danse zany tsisy limite, afaka exagérenao ny zavatra ny imagination afaka mandeha lavitra, dia afaka hoe hitarinao zany ny zavatra rehetrarehetra partir ny danse. Zany hoe mifamihana amin'ny fiainana mihitsy zany le danse ary ny danse zany fiainana fa tsy vita mandeha herintaona, 2 taona, 3 taona dia vita. Misy trina amin'ny teny hoe danse Atsilamboto, ny danse urbaine dia sport ho anay. Mety anapaka na ohatr'izany fa rehefa mahay mitanjona ianao tsy tapaka izany ohatran'ny sport rehetrarehetra, izany hoe alaina tsikelikely. Manome vana sy mampiakatra avolenta ny fahaizan'ny tanora ny fiainana sy ny fifankalozana traikefa amin'ny alalan'ny fifaninanana na ny battle. Ambom-piaona ampiatsehatra sy ireo mpakafy, ny sokajy ireo tanora mihoatra ny 15 taona no omena sehatra amin'izany fikajiana lafiny fitaizana vatana sy ho fisoroana ny loza mety hitranga. Izao dia atao mba azahoana mifehy lafiny
sécurité any ankizy sy ireo tanora dia atao zany hoe 10 taona miakatra sy mba efa afaka jery tsara ny sécurité any izy. Ao anatin'izany temps urbain zany be da be break dance, misy manao smurf ary maro ireo karazana ireo tsy voafetra le izy. Misy ny tanora izay manana talenta eo anivon'io kolontsaina temps urbain io. Ny asabotsy 9 avril lasa teo no nanomboka ity fifanana ity ary rapitso ny dingana famaranana. 20 ireo vondrona mandray anjara ahitana solotena avy amin'ny faritra vakina karatra. Ilana toe-tsaina sy toe-potony ary mazaka fifanana ny ditaka izao. Dia izay natao ampirain'ny tanora fa tsy hahatonga azy ireo mpifavaly tahaka izay niseho tany Antsiranana. Young Hov, y'all know when the flow is loco. Young B and the ROC. OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets is fat like Tony Soprano. Mpamboly ijanona eo amin'izay pezin'ny kolotsaina izay hatrany isika dia miova ny endriky ny filalaovana fanorona raha oharina tamin'ny teo aloha. Eo amin'ny lalàna mifehy ity kilalaon-tsaina ity no ahitana taratra izany. Samy mametraka izay lalàna mapetipety azy ny mpilalao izay roa mpifaninana roa mifaninana eo ambony sehatra. Arahantsika ny fanadidina. Mifono soatoavina maro ny fanorona raha ny tantara no resaina. Tetikady hitondrana fanjakana izy io tamin'ny faraparan'ny taonjato faha 5 izany hoe tamin'ny fitondrandrana valina fahatelo. Amin'ny alalan'ny fanorona ohatra no nametrahan'ny mpanjaka avy eto arivo ny miaramilany rehefa hanonga-panjakana tamin'izany fotoana izany. Nandaitra tamin'ny mpanjanatany ihany koa io paikady io izay nampiasain'ireo mpioko malagasy tamin'izany fotoana ka noho izany izy ireo no vonona tanteraka tao an-tsain'ny malagasy. Ho fafana ny kolotsaina ary na dia ny teniny aza amin'ny akabeany dia tsy atao tazana intsony ary ovizana ihany koa ny toe-tsaina dia na dia hanao mpanjanaka aza tsy fantany akory. Izay andalana teny anankiray izay dia anisany tafiditra ao anatin'ireo boky ny mpanjanaka ka anisan'izay nanadonona tanteraka ny kolotsaina malagasy tao anatin'izany ny fanorona. Tamin'ny fotoana nidiran'ny fivavahana teto amintsika nanamarika ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny olombelona ny fanorona. Miendrika saritany izao tontolo izao ny fanorotsivy ka ny lakabe no Andriamanitra ary ny manodidina ny olombelona. Tsy nisy ny fampafantarana ny fitsipika mifehy azy ity hatrany am-boalohany noho ny tsy fahaizany mamaky teny sy manoratra tamin'izany fotoana izany. Izany hoe matetika tsy misy fitsipika raikitra mifehy azy ity fa saika hifanarahan'olondro mifanandrina hatrany ny fitsipidalao. Noho izany hatramin'izao fotoana izao tsy fantatra mazava ny fitsipika tany am-piandohan'ny fanorona ankapobeany hatrany no fantatry ny maro. Ny matitra amin'ilay fanorona zany dia misy fiovany hoe mandeha isaky ny segonda raha ohatra hoe mipaika. Dia raha ohatra ianao hoe misy eritseritra tsy mahazo miverimberina ilay izy rehefa mandeha. Tsy mahazo miverina zany raha ohatra hoe mila ianao dia tsy mahazo miverin-dalana ilay izy. Ankehitriny ahitana mpilalao fanorona ny moron-dalana maro eto an-drenivohitra. Zato eo ny olona milalao eto amin'ny pergola Antaninarenina isan'andro ankoatra ny eny Andravoangy, Tanjombato, Vasakosy, Nosy-Betsena sy ny maro hafa. Na dia niezaka nanandratra avo izany kilalaon-tsaina izany aza ireo sangany tahaka ny tompokilahy Eramanetaka, Rakotsizafy, Rainimaro sy ny namany dia tsy nandaitra izany noho ny tsy fisiany no enti-manana. Miankina amin'ny fanomezan-danja ity lalao ity no hanarenana ny banga tsy tafita tamin'ny taranaka faramandimby. Ny fanorona dia mila olona resy lahatra maty amin'izany, tsy miaina afa-tsy amin'izany ary anjaran'olombelona no manaparitaka azy satria fanaparitahana fitiavana le izy. Amiko ny seha-panehoana sy ny sehatry ny vakoatran'izany dia ny olombelona miaina ao anatin'ilay fiarahamonina ihany no tokony anome asina azy. Fa anisan'ny lesoka eto amin'ny fandraritsika ny kolotsaina ny miandro ny masom-bahiny izay vao hoe anandratra sy ametraka amin'ny toerany ny zavatra izay ananantsika ary mazana aza efa alain'ny vahiny le izy vao gagitsika hoe ay atsika ne iny. Ny fihazonana io kolotsaina io tahaka ny filalaovana fanorona na dia tsy nampitaina tanteraka aza izany kilalaon-tsaina izany no anisan'ny mampandroso. Raha ny fanazavana dia manita-tsaina amin'ny seha-mpiainana manontolo ny fanorona ary azo ampiarina tsara ny paikady. Ny iray tamin'ireto mpilalao reto aza ny laza fa fanafody alzemera ny fanorona. Tsy misy hitovizana amin'ny kilalaon-tsaina vahiny tahaka ny échec ny fanorona araka ny heverin'ny maro azy. Tetikady nampiasain'ny arabo nanonganana mpanjaka ny échec, izay no nahatonga an'ilay hoe échec du roi, échec du dame. Ny fanorona kosa dia paikady andripahana fahavalo maro.
izay le hoe teti-panorona. Dia iny fanadidiny iny no itodiantsika amin'ireo maresaka avy any ivelany. Frozen, sary miaina, mampiditra vola betsaka indrindra ho an'ny trano mpamokatra izany. Nivoaka ny taona 2024 ity horonan-tsary ity ary mampiditra $100,000 ho an'ny studio Disney. Zava-bita miavaka nazahoana ny diploman'ny Guinness taona 2024 ary ao avetrany ny fanadidina. Summer in the city of Arendelle. It couldn't be warmer. It couldn't be sunnier. But that's about to change. Forever. Herinandro monja tao aorian'ny voany, nandrombaka Oscar roa dia ny sary miaina tsara indrindra sy ny hira na ny chanson originale ity horonan-tsary Reine de Neige ity. Frozen amin'ny teny anglisy sy araka izany no vokatra tsara indrindra ho an'ny Disney. Hatramin'ny 3 marsa farany teo, $7.7 miliara ny vola nampidirin'ity sary miaina ity ho an'ny trano mpamokatra azy. Namontsana ny vola betsaka indrindra, $3.13 miliara nampidirin'ny Toy Story 3 novokarin'ny studio Disney ity vokatra farany voaka ity. Ity sary miaina ity ihany koa no horonan-tsary fahafolo tsara indrindra sy nahitana fahombiazana teo amin'ny tantaran'ny famokarana sary mihetsika. Maharitra 2 minitra io sary miaina io ary naharitra 2 taona mahery no nikotrehana azy. Raha tonga eto amintsika ny ekipan'ny Guinness, azo heverina fa azahoana diplôma ny fanatotosana sary mihetsika aingana indrindra. Maro amin'ireo mpamokatra ihany koa no mamoaka sary mihetsika na long métrage roa ao anatin'ny taona iray. Izay no mahakasika ny vaovao avy any ivelany iny fa vahin'ny mpanao gazety Hilda Sinjo ao anatin'ity question d'actualité i Randimbiarimanana Feno iresadresaka amintsika mahakasika ny toninandro sy ny fitsaboana nentim-paharazana. Ndeha arahana ary zay. Question d'actu fanaraka ao isaky ny sabotsy alina ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity dia hitondra ny tranga eny amin'ny fiarahamonina isika. Ny zavatra tsikaritra sy hita amin'izao fotoana izao dia maro ireo karazana fampahafantarana na annonce izay hita eny amin'ny gazety sy ny haino aman-jery isan-karazany mikasika ny fitsaboana nentim-paharazana. Tsy ny malagasy ihany no manao izany fa io ihany koa na ny tany vahiny toy ny sinoa, ny indiana sy ny egyptiana amin'izao fotoana izao nefa dia fantatra ihany koa fa misy ny malagasy manao izay fitsaboana nentim-paharazana izay. Tonga nanantona anay eto amin'ny question d'actu amin'ity androany alina ity Andriamatoa Feno Randimbiarimanana izay mpitsabo amin'ny fomba nentim-paharazana malagasy. Tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV. Ya miaraban'ny Hilda dia miaraban'ny teknisiana rehetra dia miaraban'ny vahoaka malagasy tsiraray avy. Ny zavatra tiako antaniana voalohany satria rehefa miresaka hoe nentim-paharazana dia eo ny hoe vintana fitsaboana amin'ny vintana ny toninandro. Inona ny mahasamihafa an'ireo fomba filazana ankory ireo? Ny mahasamihafa ny vintana sy ny toninandro zany dia satria ny andro no mitondra ny vintana satria raha tsisy ny andro navelomana tsy nisy ny vintana ka zay no mahasamihafa azy. Koa avy amin'ny toninandro sy ny fiodin'ny volana sy ny fiodin'ny masoandro ny voan'ny vintana amin'ny zanak'olombelona tsirairay avy. Izay zany mahasambihafa an'ilay hoe ny toninandro sy ny vintana satria ny toninandro dia mitondra ny andron'ny olombelona tsirairay avy ka zay ilay hoe ny andro ray misy toninandro 12 ary ny vintana moa zany dia misy vintana 12 dia misy ny zanabitana dia misy ny reny vintana dia ireo no mahasambihafa ny vintana sy ny toninandro. Raha ianao manokana inona zany ny tena fomba ampiasainao raha ohatra hoe miresaka an'izay vintana sy toninandro izay, inona ny fomba ampiasainao rehefa mitsabo ianao? Ny fomba ampiasaina zany dia mijery ny
tahaka izany zao mijery ny volana fiodin'ny volana zany a sy ny fiodin'ny andro satria mantsy zany ny andron'ny malagasy dia 8 ny ray volana ka ny fomba fahatao zany a raha tahaka ny hoe anarina vitan'olona dia mila fahaizana zany le izy a mila hoe volatsinana mila ny hoe volana miarina dia mila ny mijery ny rotany zany a sy ny tononandro araka le fantasina teo aloha hoe ho an'ny zanak'olombelona tsirairay avy dia ny fomba atao zany dia manaraka ny diary moa zany na hoe ny fomba fijerevana ny tononandro sy ny vitan'ny olona tsirairay avy satria mantsy nio anisan'ny mibahana be amin'izao fotoana hoe ny me ratsy vitana sy ny tsara vitana sy ny sisa sy ny sisa dia ireo zany ny mila fahaizana zany ny mijery an'ireo zavatsy ireo satria misy ny olona mifanambina misy ny olona tsy mifanambina tahaka ny hoe misy zany olona teraka vavandro vavalamaty dia misy ny hoe teraka atzao za dia eo hoe misy ny olona hoe tsy mety daholo zay ataonay rehetra tsy mety salama neo sitrana dia neo salama neo sitrana dia neo marary mialatsiny neo sitrana dia neo marary dia zay zavatsy zay zany no anisan'ny hoe jerevana kaiky konko amin'ny zanak'olombelona tsirairay avy fa dia ngamba ho lava be zany satria misy fiasanany ny fotoana iresahana eto raha ho azavaina tsirairay ato hoe azavaina eto izany rehetra izany fa ianao milaza hoe fanarenana vintana manitikitika ny saiko hoe inona daholo moa zany ny fitsaboana afaka atao satria raha ohatra amin'ny olona tsy tena mahafantatra an'le izy zao dia mieritreritra hoe aretina ihany no tsaboana amin'ny fomba malagasy inona daholo ny fitsaboana satria ohatra misy karazana teny samihafa ampiasainao anatin'le izy ny fitsaboana zany dia voalohany indrindra dia vavaka amin'Andriamanitra sady mitsabo moa zany ny anisan'ny manao ny zavatra maro akoatran'ireo fitsaboana ireo zany ny famahana olana tahaka izany ny zavatra ampiasaina misy zany hoe culture eto Madagasikara ny culture avy any ivelany a anisan'ny afalazaina eto hoe mitonga eto ny akamaroan'ny vahiny izay moa zany a dia anisan'ny mitsabo ny mitazona fomba mahamalagasy zany dia ny zavatra ampiasaina zany dia zavatra eto Madagasikara moa miampy ny zavatra any ivelany sy ny vavaka amin'Andriamanitra zay misy ny vavaka zany a atao amenan'ny olona makasika zay zavatra e satria mantsy zany raha resaka hoe aretina zany a be da be ny aretina maro isan-karazany ka voalohany indrindra zany a dia mila mivavaka aloha ianao voalohany indrindra dia mandeha dokotera dia raha afanenina ny dokotera dia ny dokotera indray no milaza ny olona hoe ohatr'izao ny dokotera zany tsy ilaza mihitsy mandana makany amin'ny torana ohatr'izao a fa izy hoe tsy ny hoe manana ireo feon'fieritreretana fa ny aretina ihany ve no azo tsaboana sa hoe ny faharatsiam-bitana satria efa niteny an'izay ianao teo afaka arenina ve zay afaka remina tsara ny vitana zany afaka remina tsara ny vitana satria zay le teneniko hoe mila fahaizana manao an'io ngamba ny tsy hanao dokam-barotra be eto fa makasika ny fiainana rehetra zany dia mivitana no mitondra anazy ny zavatra rehetra iainana zany dia mivitana hoe ny chance moa zany mitondra anazy hoe zao no mahazo anay zao no mahazo ny olona ka hoe misy mantsy ny olona miteny hoe raha tsy vitana ny olombelona tsirairay tsisy raha tsy vitana zany fa ny fanaremana anazy no atao zany ka zay mila fahaizana e ngamba tsy ilaza zavatra betsaka fa aloha hoe ny asa vita no ifampitsarana fanontaniako manaraka satria rehefa matetika rehefa miteny hoe fitsaboana nentim-paharazana dia ny adigasy ny skidy ny fampiasana ny tapakazo sy ny fiatsonany razana no tena tonga ao an-tsain'ny olona zay ve ny fomba hoentinao raha ianao manokana manao an'le fitsaboana amin'ny malagasy zay mahana manokana zany a za tsy dia milalao tapakazo tsy milalao tapakazo zany ny miantso razana eo mantsy zany le question hoe miantso razana ny razana zany tsy hoe atsoina fa ny Andriamanitra no atsoina ary satria ny zavatra rehetra ny zavaboary rehetra dia avy amin'le mpahary daholo avy amin'le mpahary zany nampisin'izao rehetra zao fa tsy sanatsiako hoe avy amin'le razana zay efa miamboa ny razana zany dia tahaka ny ray aman-dreny tena hoe sanatsia potsaka zany na menjera dia maty mama efa n'le sanatsia zany ny ray aman-dreny efa lasa korazana dia zany loziny hoe mangatapitahina fotsiny zany fa ny reo zany a anisan'ny manana ny pouvoirny manokana zany fa tsy hoe ny razana rehetra fa misy zany hoe tsy ny hoe razam-panjakana ny mpanjaka zany ny vakoka malagasy zay anisan'ny afa misy mivoana ankehitriny moa zany zay mialatsiny raha hoe atsofoko ty razako ty hoe anisan'ny angatahana
amin'ny androm-panjakana ambony indrindra ny filoham-pirenena sy ny premier ministre vao tena amin'izao dia miaraba manokana ho anazy moa ny tenako amin'izao dia mangataka zany am'izay olona atao iary ny vakoka malagasy ny maro nireo kolotsaina mamalagazy mamalagazy no tokony atao ministra mba anisan'ny fe azy satria ankehitriny efa mivoana zany le fomba malagasy mivoana zany le fomba malagasy afa tsy voary matetika tsony zany le izy satria eny sarotra be moa tena zay fa de zay hoe apetsaka eo ambany fahendremin'ny premier ministre zany sy ny président ny fomba ny ministre hitatana ny kolotsaina mamalagasy sy ny vakoka malagasy rehetra zany am'izay man tsy mavoary sanatsiko zany am'izao mitsidika indray ny fitonana vaovao de hoe verindray ny vakoka malagasy zao verindray ny vakoka malagasy zao ka aloha sanatria hoe mibaiko akory mialatsiny indrindra fa hoe ohatra zany hoe taranaka mpanjaka ohatra de reo manisa maro ny vakoka malagasy tsy mivakoka malagasy zany anisan'ny ahitan'ny malagasy tombontsoa indrindra zay malagasy mantsy zany manana zany fa manana ny asiny Madagasikara sy manana ny asiny tokoa raha manerana zao tontolo zao zay no mahatonga an'le fiteny hoe masina ny tanindrazana. Raha ohatra ve satria efa miteny ihany ianao hoe ny olona tokony maharo an'ilay fomba malagasy ny fitsaboana nentim-paharazana zay misy ny miteny hoe ny finoana no mahasitrana sy ohatran'izany raha ohatra efa niteny ianao hoe mivoana ny fomba malagasy amin'izao fotoana izao sitrany fomba nentim-paharazana avokoa ve rehefa olona sa ilaina hoe finoana ilaina zavatra hoentin'ilay olona ho tsaboina mba hahazoany an'izay fahasitrana an'izay. Marina tokoa ny tenin'ny Ilda. Ny zavatra rehetra zany tsisy tsy mivavaka ho ny fa Andriamanitra tsy mihaza tsy miahany tenany. Ary mila zany manam-pinoana amin'ny zavatra rehetra. Tsy hoe sanatria akory hoe sitran'ny mpitsabo nentim-paharazana daholo ny marary rehetra fa misy ifandraisany amin'ny dokotera. Ny anton'izay mantsy zany ny mpitsabo nentim-paharazana tsy afaka manindrona ary tsy afaka mandidy ary tsy afaka ihany koa mampiteraka ary tsy mahazo manome CO tsy mahazo manome pilule sy ny maro isan-karazany ka misy ny aretina tsy voatery sy aretina rehetra dia mosavy daholo fa misy ny aretina voajanahary dia reny zao zany mba hoe sery vitanana malafy ndao amin'nona fatotra koa. Eny are efa nresaka vintana ihany moa ianao tany aloha tany afaka fantarina ve hoe amin'ny malagasy ohatra ny ahoana ny fipetraka izay vintana izay misy firy izy ireo zany raha ny tena marina dia inona avy? Ny vintana malagasy zany dia 12 izy ireo dia efatra ny rembitana dia 7 ny zanabitana dia eo zany satria ny rembitana dia anisan'ny baby sy mitrotro ka reo zany ny voany sy amoany amin'ny vitan'olona anankiray. Ny rembitana angambany no olona zay koa satria ro tantarana zanabitana dia tsy maintsy tantaraina koa ny heviny. Misy zany ny alamady dia misy ny asorotany dia misy ihany koa ny adijady dia misy ny ady mizana. Ka reo zany vitana reo ny rembitana mibaby ny zanabitana anankivalo. Izay mahatonga an'ilay hoe miatomboka amin'ny alamady dia miafara amin'ny alotsy. Teo no nahatonga ny andro ny gasy hoe alakamisy ny andro voalohany fa ny alarobia miverina ka zay le hoe ny andro fito sy ny andro enina ary ny alatsinainy moa izy ny vidana andro mafy izay mitondra ny loko manga ny alatalata korobaka alarobia tsy miverina lakamisy ohatry izy ny andro mbahoaka somaty tsy mitsahatsy feno asabotsy sabata izay fanompoana alahady fakanaina izay fitokonana sy fikoafana eo anatsian'Andriamanitra. Reo zany no natonga zanabitana, reo zany ny renibitana, reo ny renibitana dia ny zanabitana moa zany fa misy anankivalo. Ka zay le hoe raha teraka lamady ny olona ray mpivady raha teraka lamady zany ny lahy ka raha teraka ady mizana ny vavy mila zany hoe mifandrasa zany zay mahatonga le tsy mety ny zavatra atao makatsy dia mandeha amin'ny mpanao ody sy ny karazany. Ka zay zavatra zay mantsy zany no mipahana ankehitriny anisan'ny hoe efa malaza hoe lasa fitadiavam-bola ny fitsaboana nentim-paharazana. Amiko manokana zany zay tsy dia manao fitadiavam-bola amin'ilay izy fa ny fomba zany no entina ajaina amin'ny hoe malagasy ny tena zany zay zavatra zay. Ary ambarako eto moa zany fa ho avy ny andro lehibe vavalamady tomba malagasy 26 juin anisan'ny gratuit ny herinandro voalohany zany gratuit ny consultation ao aminay.
eny ary ankasitrahantsika andriamatoa Ranjimby ary manana feno ny vahiny teto amin'ny fandaharana question d'actu tamin'ity sabotsy alina ity amin'ny herin'ny anioto izao indray no fotoanantsika manaraka iarahantsika amin'ny vahiny hafa indray sy loha hevitra hafa ihany koa velomatoko. Dia ny fandaharana question d'actu koa no manakatona tanteraka izao fampahalalam-baovao izao aza tononana ny fotoanantsika amin'ny fandaharana ao anatin'ny alalino izay iarahana amin'ny sitraka revony argent mahakasika indrindra ny tontolon'ny ankizy sy ny asany. Veloma tompoko. Je voulais une couleur qui me ressemble, avec un petit truc en plus. J'ai choisi Casting Crème Gloss de L'Oréal Paris. Encore plus pratique à appliquer, encore plus de soins à la gelée royale. Et toujours sans ammoniac. Ma couleur est gourmande, avec des reflets glossy. Mes cheveux adorent. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Casting Crème Gloss de L'Oréal Paris, numéro 1 du sans ammoniac. Arabaina ny nahita désordre raha tamin'ny alatsinainy teo. Fa raha mbola maheno izao andro mara izao ianao ka mahita ity afatra ity, dia mety ianao lay iova fiainana tanteraka amin'ny alatsinainy izao. Satria mety ianao ny hibatany plus de 2 milliards 630 millions FMG amin'ny alatsinainy 14 avril ho avy izao. Aza dino ara fa hatramin'ny 2 ora sasany ihany no ahafahanao amin'ny vidiny tapakila. Ma peau a un grand besoin de nutrition. Pour les peaux mates ou foncées, il n'y a pas mieux que le lait corps Satinant Mixa. Sa force, c'est le karité pur. Il nourrit intensément ma peau et la satine. Elle retrouve toute sa douceur et son éclat naturel. Lait nutritif Satinant Mixa au karité pur. Le soin des peaux mates ou foncées, c'est Mixa. Mixa, c'est aussi une gamme complète de soins pour nourrir et parfumer les peaux les plus délicates aux peaux les plus sèches. Le matin, chaque minute compte. On a envie de se simplifier la vie. La solution, c'est la bébé crème de Garnier. Soin miracle perfecteur. En un geste, il hydrate, unifie, corrige, éclaire, protège des UV. Une peau parfaite immédiatement. Soin miracle perfecteur, la bébé préférée des Françaises. Garnier.